Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly miarahaba tsika riavako malala tratrity Talata fa 3 ny volana May ity. Ny voalahatra mofonainantsika anio dia ny bokin'ny Ezekela amin'ny toko 470. Ezekela toko 470 ny andininy 220 ka hatramin'ny andininy 130. Ezekela toko 470 ny andininy 220 ka hatramin'ny andininy 130. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo. Tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao ny Jehovah, ho Jehovah Tompo. Rehefa miseho ho masina eo masiny aho amin'ny ataoko aminareo. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalitoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka oloko ianareo ary izaho n'Andriamanitrareo. Ary hovonjeko ho afaka amin'ny fahalitoanareo rehetra ianareo, ary antsoiko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mizary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa, mba tsy ho voalanjan'ny jentilisa amin'ny misary intsony ianareo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe. Andininy 320. Izy andininy ity no hoentina mampahery anao raha afaka malala. Hoy ny Tompo, ary ho amasiniko ny anarako lehibe. Ny vavaka nasain'i Jesosy tonontsika na ny vavaka nampianarin'i Jesosy atsika dia misy izao ataka izao manao hoe ho amasinina ny anaranao. Ao amin'io vavaka nampianarin'ny Tompo izay efa nampianarina atsika dia misy ataka anankiroa lehibe. Dia ny ataka mikasika an'Andriamanitra sy ny ataka mikasika ny olombelona. Fampatsiahivana ihany moa izany ry havako. Mahasoa ny fampianaram-pinoana tahaka izao. Fampatsiahivana izay efa nianarantsika tany amin'ny katekomena. Hotsika hoe ny vavaka nampianarin'ny Tompo antsika dia vavaka mirakitra ny teny hoe ho amasininay ny anaranao Andriamanitra. Eto amin'ity toko izay nomenantsika io Mofonaina ity anefa, dia ny Tompo indray no miteny manao hoe izaho mihitsy ihany no anamasina ny anarako. Raha verenantsika ilay fampianaram-pinoana, dia tsika hoe mizara roa ny vavaka nampianarin'ny Tompo na ny hataka ao amin'ny nampianarin'ny Tompo antsika. Ny hataka telo voalohany dia hataka ataontsika ho an'Andriamanitra. Mivavaka tsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mivavaka tsika ho an'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao. Zany hoe tena voalohany mihitsy amin'ny zavatra angatahantsika mahakasika an'Andriamanitra, mahakasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny hoe ho amasinina ny anaranao. Fa ny faharoa dia ny hoe ho tonga ny fanjakanao Andriamanitra. Tahaka ny anjakanao hatramin'ny mandrakizay dia mangatakizay, ho tonga ny zany fanjakanao zany. Ho tonga ny zany.
eto amin'ity tany ity ianao aneny anjaka eto. Ary fatelo dia mahakasika an'Andriamanitra. Alay fisaratsena hoe isika mpanota itony dia ampianarin'ny tompo hivavaka, hatsiaro vazava-dehibe ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka angatahantsika ny anamasinana ny anarany sy angatahantsika ny fanjakana ho tonga. Anjaka ny Andriamanitra, anjaka ny Jesosy. Fa ny fahatelo dia izao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Efa atao ny sitrapon'Andriamanitra ny an-danitra. Tsy misy mandany sitrapon'Andriamanitra intsony any an-danitra. Efa navarina ny ala tany an-danitra ilay mpitsipaka ny sitrapon'Andriamanitra dia ilay ratsy. Ilay anjelin'ny faharatsiana ety ambonin'ny tany, navarina ety ambonin'ny tany, ilay mikomy tamin'Andriamanitra. Noho izany dia efa atao ny sitrapon'Andriamanitra ny an-danitra. Dia engany Andriamanitra mba atao koa ny sitraponao tahaka ny anaovana ny sitraponao any an-danitra, mba hanaovana izany sitraponao zany ety ambonin'ny tany. Fa afaka tonontsika izany. Zay le ataka atao amin'Andriamanitra. Itsika mivavaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Mivavaka ny ampiarana ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Fa ny faharoa dia ity ataka mikasika ny fiainantsika olombelona tsotra fotsiny zao, hainao ny ataka telo. Faharoa, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Zava-dehibe zay. Fa ny faharoa dia izao, ho itsika manao hoe ao aminao Andriamanitra tahaka ny didy folon'Andriamanitra ihany, dia didy folon'Andriamanitra koa araka ny fatantsika dia mizara roa tahaka ny didy. Misy ny didy mampifandray antsika amin'Andriamanitra, misy ny didy mampifandray antsika amin'ny olombelona. Dia nataka fa voalohany mikasika amin'ny fifandraisantsika amin'ny olombelona ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo dia omeo anay izay hanina sahaza ao anay. Mangataka ny sahaza amin'Andriamanitra. Ary ny haninay anio no angatahanay aminao. Ny anio ihany ny angatahanay. Fa ny rapito zay dia miverina mangataka aminao indray. Ny anio no angatahana amin'ny tompo mba hiakinana amin'ny tompo isan'andro ny dikany. Omeo anay anio ny haninay. Anio na omeo anay ny haninay isan'andro. Fa raha omenao anay ny 20 taona dia sao dia manadino anao zahay. Fa ny isan'andro zay ny mangataka aminao mba atsiarovana ianao isan'andro. Zay ny dikany. Mamela ny elokay fa zay koa dia mamela izay rehetra diso taminay. Avelao ny elokay. Ary ny fahatelo dia ny hoe arovo zahay tsy ho azo ny fakapanahy. Arovo zahay tsy ho resin'ny fizahan-toetra. Arovo zahay tsy ho kivy ao anatin'ny fizahan-toetra na ny fakapanahy. Zay raha fitiana ilay vavaka nampianarin'ny tompo. Fa eto ilay avako malala notsongaina manokana lay fangatahana voalohany eo amin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy ho amasinina ny anaranao. Fa eto Ezekela mpaminany dia ny raha iny tompo iteny tsika manao hoe Andriamanitra ihany ny manamasina ny anaran'Andriamanitra. Fa nahoana moa ry havako malala no asain'ny tompo aloha isika mivavaka ao amin'ny fahamasinana ny anaran'Andriamanitra. Fa inona ny nataontsika no naloto ny anaran'Andriamanitra? Hoy ny 7:20 ho amasinika ny anarako lehibe zay nolotoinareo tany amin'ny jentilisa. Ry havako, ay mandoto ny anaran'Andriamanitra isika ka dia mangataka ny fanamasinana ny anaran'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mihitsy eto no miantsoroka manao hoe za ihany no namasina ny anarako. Fa inona kay no nandotontsika ny anaran'Andriamanitra rety bokin'ny Ezekela mpaminany ity? Mandoto ny anaran'Andriamanitra isika rehefa misalotra ny anaran'Andriamanitra kanefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mandoto ny anaran'Andriamanitra isika rehefa misalotra ny anarana mahazanak'Andriamanitra kanefa tsy mitondra tena misata ny mahazanak'Andriamanitra amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Mitondra ny anaran'i Kristy isika satria kristianina kanefa tsy manao ny sitrapon'i Kristy. Ary ndraindray ara itenena ndratsy ny anaran'i Kristy manao hoe reny ve dia mba zanak'Andriamanitra, reny ve dia mba kristianina, zany ve dia mba mpanompon'Andriamanitra. Rehefa ko malala amin'izay fotoan'izay dia mandoto ny anaran'Andriamanitra isika. Fa tsy izay ihany no mandoto ny anaran'Andriamanitra, tsy amin'ny toetrantsika ihany no andotontsika ny anaran'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona, fa mandoto ny anaran'Andriamanitra koa tsika eo anatrehan'ilay ratsy. Rehefa tsy mino isika, rehefa tsy mino nataon'Andriamanitra isika, dia mandoto ny anaran'Andriamanitra eo anatrehan'ilay ratsy, eo anatrehan'ilay mpiapanga. Dia miapanga Andriamanitra manao hoe jereo reto zanakao,
tonononao ho mpanomponao, novonjenao nefa jerele toy izy tsy mino anao akory, tsy mino ny famonjena, tsy mino ny fitahinao, tsy mahatoky anao. Iny eny fa lasa mandeha makary, iny eny fa lasa manao an'izao, iny eny fa lasa mivily aty sy mivily aroa. Mandoto ny ananan'Andriamanitra koa isika eo anatrehan'ilay mpiapanga rehefa miozongozona amin'ny finoana, rehefa tsy mitoetra amin'ny finoana. Gaza ihany, tsy hoe mandoto ny ananan'Andriamanitra ihany isika, tsy manamasina ananan'Andriamanitra ihany isika rehefa ohatra ka ratsy amin'ny fitondratena, lavo amin'ny fitondratena, fa rehefa miala amin'ny finoana, rehefa misalasala amin'ny herin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia izao koa hitantsika ny taranzanak'Israely. Mandoto ny ananan'Andriamanitra koa isika rehefa tsy omentsika toerana Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy omentsika toerana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy omentsika toerana Andriamanitra. Itsika no mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Andriamanitra ny manome antsika ny fitahiana. Andriamanitra ny tompon'izao rehetra izao. Dia ahongatsika eo amin'ny toerana io Andriamanitra. Dia itsika no teny manao hoe zange Andriamanitra tafita satria za ohatr'izao. Zange Andriamanitra ny tompon'izao rehetra izao. Mitsanga ho tompony amin'ny fitahian'Andriamanitra isika. Mitsanga ho tompony amin'ny zavatra omeny Andriamanitra antsika isika. Alaitsika ny toeran'Andriamanitra. Dia manjary tsy masina ny ananan'Andriamanitra. Rehefa tsy masina ny ananan'Andriamanitra, ahoana moa no hamasina ny ananan'Andriamanitra raha tsy itsika ny mametraka ny ananan'Andriamanitra amin'ny toerana tokony isy azy? Vingavingaitsika ny ananan'Andriamanitra satria toetrantsika tsy mendrika. Vingavingaitsika ny ananan'Andriamanitra satria tsika tsy mino ny heriny sy ny fahefany. Vingavingaitsika ny ananan'Andriamanitra satria alaitsika ny voninahitr'Andriamanitra ho manjary ho voninahitritsika. Dia tsy manaja an'Andriamanitra ny fiarahamonina, tsy manaja an'Andriamanitra izao tontolo izao. Fa tsy izay ihany koa ny hoe toetra ndotontsika ny ananan'Andriamanitra. Tsy manamasina ananan'Andriamanitra mihitsy koa isika raha toa ka lay anaran'Andriamanitra mihitsy no tononona amin'ny zavatra izay tsy tokony ho hanonona anazy. Mininitsika amin'ny anaran'Andriamanitra nefa ny zavatra ataontsika tsy marina. Mininitsika amin'ny anaran'Andriamanitra nefa ny zavatra ataontsika tsy nitanterahintsika. Impiry moa tsika tsy mivoady eo anatrehan'ny anaran'Andriamanitra. Hoe za Andriamanitra dia manaiky hamaky baiboly isan'andro. Napetrretra zany. Za Andriamanitra manaiky hanaja ny fanekeko taminao hivavaka hanompo anao voajantsika ve zany rehetra zany. Na ny faneken'ny batisa fotsiny ihany ary, ny faneken'ny fanambadiana, ny faneken'ny amseham-panimpona maro isan-karazany. Tsy lay fanonantsika ny anaran'Andriamanitra amin'ny teniteny ataontsika hoe fianinana tsy mitombona ihany, fa izao koa amin'ilay fanonana ny anaran'Andriamanitra kanefa dia izao voavingavinga satria tsy najaintsika ireny. Tsy hoe tsy ny sitrapony ihany tsy najaintsika, fa ny teny faneketsika tamin'ny mihitsy koa aza, tamin'ny anarany tsy neketsika. Ny avako malala dia mahatsiaro Andriamanitra eto bokin'ny Ezekela fa tsy najaina ny anarany masina. Nolotoina mihitsy ary. Tsy vitany tsy no hajaina, fa nolotoina ny anarany masina. Tsy kisendrasendra zany Jesoa raha miteny mampianatra antsika manao hoe alohan'izay rehetra angatahana reo amin'Andriamanitra. Dia izao mangataha aminy hoe ho hamasinina ny anaranao Andriamanitra. Ny dikan'eo hamasinina ny anaran'Andriamanitra dia izao ho hajain'izao tontolo izao ny anaranao Andriamanitra. Zany ve ny anaran'Andriamanitra amin'izao andrakehitriny izao ry havako. Amin'ny fivavahana hafa ny vavahana silamo ohatra, saro-piaro amin'izany anaran'Andriamanitra izany mihitsy ny silamo. Saro-piaro izy. Manoitohina ny anarana, mikitikitika ny anarany ianao, dia tena mahavita mihitsy izy miady. Ny Andriamanitritsika fitiavana, ny Andriamanitritsika famindrampo, fa izao ndraindray kosa itsika mpino mihitsy no mahatonga ny anaran'Andriamanitra tsy voahaja. Manjary tsy atahoran'ny olona intsony Andriamanitra. Ataon'ny olona ahoana moa ny atahoran'Andriamanitra raha ny anarany ara-tsy hajaina.
ataon'ny olona ahoana no anaraka ny sitrapon'andriamanitra raha ny anarany ary-tsanjay ataon'izao tontolo zao hoana ny ombika eo anatrehan'ny andriamanitra ao raha ianao raha tsy manaja ny anarany masina. Hoy ny filazan'ny Kolosianina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy nandolian'ny loharika rehetra any an-danitra zay ety an-tany. Ary ety an-tany ve mandohalika amin'izany anaran'izany ve zao tontolo zao? Any an-danitra mandohalika amin'izany anaran'izany zao ny an-danitra rehetra. Ao amin'ny bokin'ny Kolosianina, epistily ny Kolosianina, fa eto ambonin'ny tany ve manahoana? Isika piny ve tena manaja ny anaran'Andriamanitra? Ny fanajana ny anarana dia midika fanajana lay olona raha olombelona fotsiny. Ny fanajantsika ny anaran'Andriamanitra dia midika fanajantsika n'Andriamanitra. Inga dia afaka malala tsy ho pino mandoto ny anaran'Andriamanitra isika amin'ny ataotsika, amin'ny fieritreretantsika, amin'ny fahakelezany finoantsika. Eto Andriamanitra dia nanazava manao hoe lotoinareo ny anarako. Saingy zao rehefa malala hoy ny tompo manao hoe aleo zany ho anamasina ny anarako. Hay tsy vitatsika ny manamasina ny anaran'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika. Hay na miezaka aza zay no mahatonga ny tompo miteny hoe mangataha amin'Andriamanitra mba ho amasinin'Andriamanitra ihany ny anarany. Fa haika itsika mpanota ity tsy mahay manamasina ny anaran'Andriamanitra dia mangakaka isika mba ho amasinin'Andriamanitra ihany ny anaran'Andriamanitra, ho amasinina neny anarana. Rehefa malala eto ny bokin'ny Ezekela dia manazava lafinjavatra vitsivitsy ary amin'ny hamasina ny anaran'Andriamanitra zay nataon'Andriamanitra mba hamasina ny anaran'Andriamanitra. Voalohany dia izao ny bokin'ny Ezekela. Voalohany indrindra dia izao anafaka anareo Andriamanitra, manafaka Andriamanitra. Andriamanitra rehefa malala dia mba hahatonga antsika afaka manome voninahitra sy manamasina ny anaran'Andriamanitra ary mahatonga ny anaran'Andriamanitra ho masina dia izao manafaka antsika izy. Raha ohatra ka terenina isika, alaifisalatsaina hoe misy olona terenao ny teneny hoe zao tenenina, asa tsy fantatro. Ohatra teneninao le olona hoe tonono hoe zao, kanefa io olona terena dia tsisy heviny teny tenenina satria tsy izy no miteny azy, fa ianao zany no miteny azy, fa ny vavany dia zao nindramonao fotsiny tenen'le izy. Fa raha tianao ny ampisy vidiny le zavatra ny tenen'le olona dia nomenao fahafahana sy safidy malalaka izy. Dia zay mahatonga n'Andriamanitra nanafaka atsika mba tsy terena isika ny anonona ny anaran'Andriamanitra hoe tsara ianao Andriamanitra, lehibe ianao, masina ianao. Raha niterena isika ny manonona an'izany dia izao tsisy heviny. Fa rehefa afaka isika ankalalahana sy ampitiavana no anonona antsika izany anarany zany, hanajany zany anarany zany, dia misy heviny zany. No zany dia izao no afahan'Andriamanitra isika mba afaka hanonona, afaka hanaja ny anaran'Andriamanitra ka hampisy heviny ilay anaran'Andriamanitra dia no afahantsika tsy ho andehevo. Zay no antony nahatonga ny zanak'Israely no afahan'Andriamanitra tany Ekipta mba afaka hanonona ny anaran'Andriamanitra sy hanompo an'Andriamanitra mikalalahana. Tsy tany Ekipta mihitsy n'Andriamanitra nanome didy folo, tsy tany Ekipta Andriamanitra nampianatra zanak'Israely ny lalàna sy ny sitrapony satria mbola andevy izy tany Ekipta. Raha mbola andevy izy no omenao lalàna dia tsisy heviny mihitsy, tsy hainy manatanteraka an'izany, tsy maintsy izay manandevo azy no arahany. Fa mba hahatonga azy ho afaka manompo an'Andriamanitra dia tsy maintsy no afahana izy aloha amin'ilay sata mandevo azy dia nomena satany fahafahana, zay vao afaka misy heviny ny zavatra rehetra mpanaovina azy. No zany dia izao mba hahatonga antsika afaka manompo an'Andriamanitra dia tsy maintsy no afahana isika. Raha mbola ao amin'ny ota isika dia tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny hoe raha zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zay mahatonga an' Paoly amin'ny Galatiana manamafy an'io teny io hoe efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy. Zany hoe no afahan'ny tompo isika mba afaka hanome voninahitra ny anarany. Afaka malala fantatrao ve fa ny antony nanomezan'ny tompo anao fahafahana. Inona ny fahafahana?
afaka mivavaka ianao, afaka miteny ianao, afaka makany am-piangonana ianao, afaka miangona ianao na eo ara ny fahasarotam-piainana. Raha fa miteny hoe fahafahana dia aza ferana amin'ilay vatateny iny manokana. Fa ny fahafahana dia zao lay zavatra hoentinao manao tanteraka an'le izy mihitsy. Hoe afaka makany am-piangonana ianao dia zao men'Andriamanitra lasantsy ianao, men'Andriamanitra taxi be ianao, men'Andriamanitra fiarakodia ianao, men'Andriamanitra tongotra ianao, men'Andriamanitra sarandalana ianao, zany rehetra zany dia fahafahana no heviny. Aza ferana amin'ny afaka miteny any fa misy olo afaka miteny fa tsy tonga manome voninahitra n'Andriamanitra ny am-piangonana. Fa ianao sady afaka miteny dia nomeny fotoana, nomeny vola, nomeny sarandalana, nomeny trano fiangonana, nomeny zay ny antsoiny hoe fahafahana. Afaka malala. Nomen'Andriamanitra fahafahana ianao. Zay ny voalohany dia afaka malala. Haikay tsika ity ny antony hoe Andriamanitra manamasina ny anarany. Ho amasinina ny anaran'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra antsika nomeny antsika zay rehetra ilayntsika ahafahantsika manamasina ny anarany. Raha nomeny antsika zay nilayntsika kanefa itsika tsy manamasina ny anarany dia mangalatra eo anatren'Andriamanitra isika. Fakeo tsara ny boky Malakitoko 7. Hoy ny tomponao hoe nomeko anareo daholo ny fitahiana rehetra, nomeko anareo ny zavatra maro samihafa mba hahafahanareo hanome voninahitra, mba hahafahanareo mitondra zay tokony homena ho ahy. Nefa zao nomeko zany rehetra zany fa tsy nataonareo akory rehetra ndrasako taminareo, mangalatra amiko ianareo, mandroba amiko ianareo. Hoy ny tompo Malakitoko 7. Nomen'Andriamanitra antsika ny fahafahana afaka manamasina ny anarany, mahatonga ny anarany mba ho ajaina indrisa nefa fa inona no mitranga. Dia aza antsika zavatra nomenany zay fahafahana nomen'Andriamanitra antsika tsy nentintsika nanompo azy fa nentintsika nanaraka ny nofo. Galatiana 3:7. Hoy Paoly, efa natsoina ho amin'ny fahafahana anareo nefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fa hoento amin'ny fanamasinana ny anaran'Andriamanitra. Faharoa afaka malala. Hoy ny boky Ezekela mpaminany eto manao hoe alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, dikan'izany ho afahako ianareo. Fa ny faharoa dia izao, raha avy any amin'ny jentilisa ianareo mbola maloto ange ianareo e. Raha niala avy amin'izao tontolo zao ianareo ka no afahako mbola maloto ianareo. Noho zany dia izao mivavanareo vava maloto. Ka inona tsy maintsy ataon'ny tompo dia hoy izy manao hoe ho fafazako rano madio ianareo. 5:20. No afahan'ny tompo dia izao no dioviny. Ina dikany hoe no diovina? No karakaraina manokana. Tsy hoe no afahana fotsiny fa no karakaraina manokana mba afaka hanamasina ny anaran'Andriamanitra. Andriamanitra ge tsy miantsy fiderana, tsy miandry fiderana fa any amin'ny vavan'ny jentilisa. Eny azon'Andriamanitra ampiasaina na dia ny vavan'ny apondra ary, azon'Andriamanitra ampiasaina na dia ny vato ary araka ny tenin'i Jesosy. Fa zao ny tenin'ny tompo nefa ao am-bokin'ny tantara. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetri-tena ka hivavaka dia iain'ny feony ahy. Zany hoe ny fibebahana andrasan'Andriamanitra voalohany indrindra, ny fiderana andrasan'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra no milaza zany. Satria ny mpanompon'Andriamanitra no nafahan'Andriamanitra, no nitahian'Andriamanitra, no novonjen'Andriamanitra, ny vavan'ireny olona ireny no andrasan'Andriamanitra. Ry havako malala. Ay Andriamanitra manamasina ny anarany dia izao manadio antsika izy. Hay isika ity tsy mahay manadio tena fa diovin'Andriamanitra mihitsy. Jerena nge zany fitiavan'Andriamanitra e. Raha miteny zany tsika manao hoe ho amasinina neny anaranao Andriamanitra ny ao ambadik'izay dia izao afaho zay Andriamanitra mba afaka nome voninahitra ny anaranao. Diovo zay Andriamanitra mba ny vavanay ho vava afaka nenonina ny anaranao, lay anaranao masina. Fa ny fahatelo rehefa ko malala dia hoy ihany izy manao hoe omeko fo vaovao ianareo. Ao amin'ny testamenta taloha ny dikany teny hoe fo leb dia izao lay saina mieritreritra mihitsy koa. Ao amin'ny testamenta taloha dia mizara roa ihany ny olona. Tsy taky ny testamenta vaovao. Testamenta taloha dia mizara roa ny olona, dia ny olona vatana. Lay teny hoe vatana, nofo mandaraza ny basara ao iny teny hebreo, nofo io ray mandara. Satria ny olombelona dia nalaina tamin'ny vovoka Adama. Dika teny Adama dia vovoka io zany. Zay misy fakan'ilay teny dam, zany hoe ra. Ny Adama dia lay nofo, lay vovoka izay misy dam na misy dam ra zany ny dikany amin'ny teny hebreo, ra zay manjary hafanana na aina. Ny nofo zany dia izao
lay tenenina hoe basara na nofo na lay atao hoe adama de tsinona akory fa lay nofo sy lay fo mitempo raha misy raha iny zay no ataony hoe adama zay no atao hoe ay zay no atao hoe basa nofo olombelona fa amin'ny testamenta taloha de zao faharoa misy kosa lay ataony hoe fanahy lay fanahy zay lay fofonaina roao ny teny hebreo zay nadika koa hoe pneuma aty amin'ny teny grika na esprit amin'ny teny frantsay de zao reo no manome ny olona amin'ny testamenta taloha de zao ny saina mieritreritra de ao anatin'ny fo zay mahatonga amin'ny teny hoe ny fo no mitadidy ao amin'ny testamenta taloha zany de binaire ny olona zany hoe vatana sy fanahy izay saina ihany ny vatana zay aina ihany aty amin'ny testamenta vaovao no mizara telo na trinaire ny olombelona vatana saina fanahy Tesalonianina voalohany toko 5:7 hoy ny apôstôly Paoly manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana iaro ny fanahinareo ny ainareo ary ny tenanareo ny fanahinareo esprit ny ainareo na ny sainareo âme esprit moa natozika hoe pneuma âme na tenenina hoe psyché ary ny tenanareo soma na ny corps na vatana any amin'ny testamenta vaovao zany fa ty amin'ny testamenta taloha de zao lay vatana sy mizara roa ihany ny olombelona de eto zany Ezekela manao hoe omeko fo vaovao ianareo lay fo vaovao zany de zao lay saina vaovao rehefa nosasana sy ny diovina de zao miova fo miova fisainana miova fomba fijery ny olona afaka manamasina ny anaran'Andriamanitra de olona efa niova fo efa niova fomba fijery ny fiainana tsy mitovy fomba fijery ny zao tontolo zao ny olona afaka manamasina ny anaran'Andriamanitra ary ny fahaefatra ny avako malala de zao olona izay nytenen'ny tompo amin'ny 5:20 ho tahian'Andriamanitra tsy omen'Andriamanitra fo vaovao ihany fa omen'Andriamanitra fitahiana amin'ny fiainana vokatra ny sakafo tsisy anohanana tsisy mosary ho tahian'Andriamanitra ny zavatra rehetra jereo inkesany ataon'Andriamanitra mba hahamasina ny anarany tononontsika Andriamanitra kay manamasina ny anaran'Andriamanitra Andriamanitra ny manamasina ny anarany fa ny fitahian'Andriamanitra kosa miatraika amin'ny fiainantsika ay raha miteny Andriamanitra manao ho hamasiniko ny anarako de zao ny fiainantsika mihitsy no hiavaka raha miteny zany tsika hoe ho hamasinina ny anaranao Andriamanitra ny akon'izay eo amin'ny fiainantsika de zao fitahiana ho atsika zay fitahiana ho atsika mba hahafahatsika manaja sy manome voninahitra ny anaran'Andriamanitra manjary miatraika amin'ny fiainantsika ny fahamasinana anaran'Andriamanitra manjary vokatra amin'ny tanitsika manjary mety ny fivelomantsika manjary madio fotsika miova fisaintsika tsy saina lomorona tsy saina belolompo tsy saina ory avamanana tsy saina miaina ao anatin'ny fialonana tsy saina finaritra amin'ny faharatsiana tsy saina tia loto sy fahamarinana tia kolikoly zany rehetrany dia alana amin'ny fanadiovan'ny tompo ny olona miantso ny anaran'Andriamanitra zany ka manamasina ny anaran'Andriamanitra de olona ny diovin'Andriamanitra am'zany fahamasinany zany afaka malala inano afatra ho hamasinina ny anaran'Andriamanitra so re afaka malala Andriamanitra ny manamasina ny anarany fa isika kosa no mioty ny vokatry ny fanamasinan'Andriamanitra ny anarany fa inona no lasan'Andriamanitra amitsika fanetretena manaiky ho fiasan'Andriamanitra fiovam-po sy fibebahana fakasitrahanan'Andriamanitra Pentekosta ny andro avako malala miandry zany tsika afaka herinandro vitsivitsy ity volana mety itsika de mibanjina manokoka nany hoe manavao ny fanamasina de zao engany ovan'ny tompony fonao ka hanapa-kevitra ianao hanamasina ny anaran'Andriamanitra engany hanapa-kevitra ianao hanaja ny anaran'Andriamanitra engany hanapa-kevitra ianao ino sy atoky fa ny Andriamanitra ao tia anao tia hanadio ny fonao tia hanasanao tia hitahy ianao satria raha ao anatin'ny fahavoazana ianao de menatr'Andriamanitra
ireny ve dia zanak'Andriamanitra dia manamasina ny anarany Andriamanitra ho anao. Mety ezary hampandroso an'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao dia hamasiny ny anarany ho voninahitry ny anarany ihany. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa tao aminao atsiaro fa eo aminay no hanamasinana ny anaranao. Izay ny fiasan'ny fanamasinana ny anaranao. Aza velan-doto ny anaranao zahay. Masina ny anaranao. Aza velanao ho fitenenany ratsy ny anaranao, ny toetranay na ny fihetsika na ny ataonay. Aza velanao anara-baraka ny anaranao zahay. Satria ianao nanaja anay, nanondrotra anay, nataonao tonga zanakao zahay, ary nampitafianao anay ny anaran'ny zanakao. Dia atao amin'izay Tompo, mba ho mpanome voninahitra ny anaranao. Mamindrafo aminay, raha toa ka tsy voahaja anay ny anaranao, na noho ny toetra anay, na noho ny fihetsika ny mahatonga ny anaranao, tsy ho hajainy izao tontolo izao. Tompo, mivavaka izahay, hamasinina ny anaranao. Hoeken'ny jentilisa fa ianao no Andriamanitra tsara indrindra. Andriamanitra ty ary ny anaranao dia andohalian'ny lohalika rehetra. Mitahy anay Tompo, rakofin'ny ranao zahay Jesoa, mba ho masina ka afaka hanamasina sy hanaja ny anaranao. Jereo ny tokantrano tsiraray avy, jereo ny isam-batan'olona Tompo, ho hamasinina eny ny anaranao. Jereo ny firenenay, hanamasina ny anaranao aneny tanindrazanay. Afao zahay, tahio zahay, sasao zahay, hanamasina ny anaranao. Ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay.